telefola tehiditra Andriamanitra ane amindra fo aminay sy hitay anay. Ampamirapiratra ny tavany aminay ane izy. Hideranao ny firenena rehetra Andriamanitra. Eny, hideranao ny firenena rehetra. Iaraka hivavaka isika, isaoranay anao Jehovah Tompo Andriamanitra rainay eo, namianay fotoana manokana mba hahafahanay misaintsaina ny momba anao, mba hahafahanay mifantoka bebe kokoa ny mahakasika anao, ary ny irinay Tompo dia hitondra soa sy fitahian-dehibe ara-panahy anay ane izany fotoana manokana iarahana aminao izany. Amin'ny anaran'i Kristy, amen. Neny, ilay fiangotiana ilay fiantana, ineny no anarany na koa i mama. Ilay mahery fo ny fianakaviana, mpitolona ambavaka ampomangina. Ineny ilay niankin-drindrina irery, ny masony ilay tsimba sasa mijery. Ny tanany eo foana manafosafo, ineny masoandro ao ambanin'ny tafo. Koa izao raka izy no afatra ombeny, hianaro sahanina ny asa neny. Azaroto ireo andro anananao azy, mba tsy ho tara loatra ka tratran'ny sazy. Miarahaba tsiraray avy amin'izao fotoana izao, ary isinganana manokana anatin'izany rem-pianakaviana rehetra satria dia andron'izy ireo ity andro anio ity. Miarahaba ny reny rehetra n'izy izy na aiza ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao dia arabaina avokoa ny reny rehetra, ary ny fandrinay lalina dia ilay Andriamanitra ny hitahy anao manokana ry neny. Ary mandritra ihany koa ity fotoana, ity andro androany manontolo ity dia hanovy fitahiana sy hafaliana be sy isilany ane ny reny rehetra. Matsara na
Zao tsika dia tian'Andriamanitra ka hijery izay voasoratra ao amin'ny Matio 7:17. Matio 7:17. Anara Jesosy, ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy ny tora-bato izay irahanao aminao. Impiry aho no te hanangana ny zanako tahaka ny anombany akoho ny zanany eo ambanin'ny elany, fa tsy nety ianareo. Zao tsika dia hiary hivavaka. Andriamanitra, mbola midera sy mankalaza anaranao no men'izao fotoana izao. Mamelana keo mandrafo aminay tamin'ireo tsy fahamendrena rehetra nataonay. Eto izay Andriamanitra dia mivavaka manokana ho an'ireo reny rehetra. Ianao anie hita azy ireo, hanampy amin'izy ireo amin'izay zavatra rehetra ataony, amin'ny fikarakarana ataony ho anay zanany, ary ianao hanome hery sy tanjaka ho azy ireo mandrakariva. Anaran'i Jesosy no mivavaka. Amen. Sao isika dia tonga ao amin'ny fotoana manokana dia ny fanatitra sy ny ampafolony manasanao mba hanondrika lohanao ka hanao vavaka mangina. Andeha hijery toko sy andininy iray isika izay efa mahazatra antsika, izay hitantsika ao amin'ny Genesis toko voalohany andininy 7 sy ny 8. Genesis toko voalohany andininy 7 sy ny 8 manao hoe: ary Andriamanitra nitsodrano azy marofiara sy mihabetsahary mameno ny tany, ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsika ambonin'ny tany. Ary Andriamanitra nanao hoe: indro efa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manitsambo, dia fihinana ho anareo izany. Teto dia efa nomanin'Andriamanitra ho any Adama sy Eva ny zavatra rehetrarehetra, ary efa nomeny azy ireo ny hazo rehetra, ny rano, ny rivotra, ny biby, eny feno ny zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra anjakan'izy ireo. Ny antokana izay mba nangatan'Andriamanitra taminy dia ny hoe aza kitihana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Kanefa noho ny tsy fankataovan'ny Adama sy Eva dia tsy ampy azy ireo zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra azy, fa nandika an'ilay fangatahana izay nomen'Andriamanitra izy ary tsy nakatoka naka tamin'izany hazo voarara izany. Amin'izao andro iainantsika izao ihany koa dia matetika isika manao an'izany. Efa omen'Andriamanitra antsika ny fitahiana rehetra, ny valim-bavaka rehetra, ny hanina sazantsika isan'andro, ny fifaliana, ny rivotra ny masoandro izay maimaim-poana. Ny hanombangatan'Andriamanitra amintsika dia ny hamerenantsika ny fanatitra sy ny ampafolony. Izany dia hitantsika ao Malaki toko 7. Kanefa
dia indraindray isika dia tsy mankatohana izany fangatahan'Andriamanitra izany a tahaka n'izay nataony an-Tamaseva. Amin'ny maha-Andriamanitra fitiavana azy anefa dia vonona izy ny amela ny helokontsika mandrakariva ary andehanao dingana vaovao indray a ka manomboka androany dia ankatoha isika anaraka n'ireo fangatahan'Andriamanitra rehetra ka andeha ho aterina ny fanatitra sy ny ampafolony a ho anetran'ny Jehovah mba hanaovana ny asany a izany. Dia mino aho fa andray fanapahan-kevitra entitra isika manomboka androany ka anaraka ny torohevitra rehetra avy amin'Andriamanitra. Manasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Misaotra tomponay eo ny amin'ny teny izay nomenao anay androany a. Misaotra betsaka ny amin'ireo fitahiana rehetra, ny valim-bavaka sy ireo zava-tsoa rehetra eo amin'ny fiainanay. Mangataka aminao nefa izay mba hamela ny helokay satria na dia misy ireo fitahianao dia mety mania izahay. Mamindra-fo aminay ary ameo anay ny fanapahan-kevitra manomboka androany. Fanatitra izay tokony ho anao izahay dia ny ampafolony sy ny fanatitra izany ka tsy azona an'izany ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
barelaina soavina ny tompo ao aminao. Izany fiaraban'ny anjely izany no mba tiako fiarabanantsika rehetra amin'ity sabata ity. Arabaina manokana ny neny satria fankalazana ny fetin'ny neny anio. Arabaina ary neny, andetsika hivavaka. Raha eo misaotra n'ity oramamy ity dia omeo fifantohana fiaina izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny tantarantsika androany dia hoe i neny idealy. Tadidinao ve ilay tantaran'ilay reny mahery fo tao anaty baiboly? Mety gaga angamba ianao hoe iza ary zany, dia no tsara ary aho. Nisy mpanjaka iray izay tany amin'ny tanànan'i Egypta dia atao hoe Farao. Dia izy tena ratsy fanahy be mihitsy. Dia tao amin'ny tanàn'i Egypta nisy any zanak'Israely. Dia zanak'Israely nefa niany tombo dia niana hery dia nanomboka niana tahotra koa Farao. Dia faran'izy namoaka didy Sy zazalahy kely rehetra vao teraka dia ho vonoina daholo. Dia nampivory vahoaka amin'izay izy. Dia izany no nataony hoe sy zazalahy kely rehetra vao teraka dia ho vonoiko daholo. Dia tahotra daholo ny olona. Dia nisy mpivady kely anankiray izay atao hoe Amrama sy Jokebeda. Dia izy nefa nananjanaka kely anankiray dia atao hoe Mosesy. Dia inona izany ny atao izy Jokebeda? Dia hoe omentsika no foanana izy dia ataontsika mihitsy izay tsy ampitomany anazy. Dia omentsika kilalao izy. Dia isaky iray minitra lambany jerentsika foana fa sao dia manao maloto izy. Dia afaka telo vory izay tsy afaka nafenina intsony Mosesy satria sao dia eny manodidina, sao dia eny miaramila. Dia natahotra be zareo. Dia inona izany ny ataontsika? Dia ndaontsika hivavaka hozy izy Jokebeda hangataka amin'Andriamanitra mba omeny tsilo saina. Dia teo zareo dia mivavaka teo. Dia avy mivavaka amin'izay dia hitako ny hevitra hoy izy, andaontsika haka zozoro. Dia fenoantsika didiny tsara ilay zozoro. Dia asiantsika lamba dia ataontsika ao Mosesy. Dia akaiky amin'ny Mosesy nananjoko vavy anankiray dia atao hoe Miriam. Dia hoy izy Miriam hoe allo raha hitazatazana anazy avy ety alavitra ety fa sao dia misy maky izy na miletika ny zavatra andehanana. Dia lasa amin'izay ry zareo nakeo amoron-drano. Dia napetraka moramora Mosesy. Dia nandeha dia zanaka vavin'ny Farao nandehandeha teny amoron-drano. Dia hita ny zanaka vavin'ny Farao. Dia arinina mandeha izy zanaka vavin'ny Farao. Dia mijery izy ary toa zazakely. Dia hoy izy hoe ty zao raha hitan'ny dadanay hoy izy dia ho vonoiny ty hoy izy. Dia maty ty zazakely ty fa aleo ty hoy izy tsy ho vonoina. Dia lasa nanantona anazy amin'izay Miriam satria fantatry Miriam izy fa olona tsara fanahy. Dia hoy izy zanaka vavin'ny Farao tamin'ny Miriam hoe zao irahaka ianao hitady olona hitaizan'ity zazy ty. Dia omeko karama le olona. Dia faly be mihitsy Miriam. Dia lasa izy nandeha nakany amin'ny Jokebeda. Nakany amin'ny Jokebeda reniny izy. Dia neny hitako tary zanaka vavin'ny Farao. Dia atao makany an-tranontsika. Dia lasa izy zareo nandeha tany. Dia hoy izy amin'izay zanaka vavin'ny Farao tamin'ny Jokebeda hoe ty zazy ty omeko tazainao. Dia omeko karama ianao mitaiza azy. Dia faly be koa Jokebeda fa izy mbola tsy niteny mihitsy hoe zana Mosesy. Dia Mosesy nitezainy tamin'ny tenin'Andriamanitra foana. Dia nitezainy tamin'ny lalana mahitsy. Dia noho lehibe Mosesy dia lasa mpitondra ny zanak'Israely amin'izay. Tianareo mpanolotsaina manokana anareo koa ve Andriamanitra dia mivavaha mafy ary fa izaho koa hivavaka ao anareo. Ny firariako amin'ity anio ity dia ho lasa reny hitondra ny ankohonana eo amin'ny Jesosy ny rehetra. Andeha ary tsika hivavaka. Raha eo tahiry reny rehetra mba hitondra ny ankohonany ho eo aminao. Amen. Uluna
iray izay tena tianay, nanampianay hatrany mba ho endry sy mahay. Ilay ny afy mafy hoa ny ankorany, ineny mamina ilay tena be fity. Na de tsy nankatozay ineny tsy nandao, nanoanatrany anao nanao zay azo atao. Nivavaka de tsy natao ny ambanin-javatra, fa tiny aneny zanany ho tena miavaka. Anio izahay ine ny tehisatrana, fitiavana lehibe hatrany ny nona sehona. Ny kely anafatratra nanazay azo atao, tsy ovavalindaline ny nisovitana. Nivavaka aminao zay iray tsy do, ny fiainany rehetro fitahina zavatso, ho feno fifaliana sambarana toko. Anio izahay ine ny tehisatrana, fitiavana lehibe hatrany ny nona sehona. Ny kely anafatratra nanazay azo atao, tsy ovavalindaline ny nisovitana. Umbambino si vimbino neninay tumpo, tirizo azy kio ny fiainana mandrakiza. Umbambino si vimbino neninay tumpo, tirizo azy kio ny fiainana mandrakiza. Raha mahita ny tsipakadrisa hony de matsiaro ny diamanga fanao fahazaza. Raha gorobaka tafo fahavaratra de matsiaro ny lafiny ray, fa raha rovotra fitafy amin'ny andro ririnina kosa de misainto mahatsiaro ny lafiny reny. Koa izany indrindra no iarabana ny reny tsy ankanavaka tsirairay avy tratry n'izao fetiny ny reny izao. Andriamanitra ny fiadanana ne omba sy hita ny reny tsirairay avy ka hanome ny tombontsoa rehetra ny andony lanitra sy ny tsirony tany ho an'ny reny tsirairay avy. So fotoana izao ihany koa dia ararotina hitondrana fampahirezana ho an'ny reny, ary indrindraindrindra hitondrana mbavaka azy ireny. Hivavaka isika raha eo misaotra satria omenao fotoana manokana izahay hampahirezana ny reny rehetra aoka hitondra fitahiam-panahy ho azy ireo izany teninao izany, amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ho resahantsika amin'ity anio ity dia mifototra ao amin'ny Matthieu 7:20, ny 7:70 sy ny 7:70. Matthieu 7:20, 7:70 sy ny 7:70. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Kristy.
ry Jerosalema izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay irahana ao aminao. Impiry aho no tanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany. Impiry Andriamanitra no tanangona ny zanakao sahala ny fanomban'ny akoho ny zanany. Ao ambany elany. Zay ilay tenin'Andriamanitra. Irian'Andriamanitra mihitsy ny hanomba atsika eo ambanin'ny elany sahala ny fanomban'ny akoho ny zanany. Zao ny fanotoyany tantara. Fa tsy nety ianareo zany hoe nandeha tsisy fiarovana. Tsy nety ianareo. Vokany indro avela ho lao ho anareo ny tranonareo. Manahoana moa ny akoho kely anankiray rehefa tsisy fiarovana? Tandindomindoza izy ary mitebiteby fatratra ary anasy reraka ny hafarany. Mety ho faty aza sanatriavina. Asa ianao raha efa nandalo ifanandramanay ity fa za manokana efa nandalo izany. Mety efa nahita akoho kely anankiray ianao maty angambany. Efa kay tsy maty hoy ianao. Jerevanao nefa ilay izy mbola misy aina ihany. De mba hafahanao mamelona azy de indro ianao fa manomboka mitsotsoka. Eritreretinao ngambany hoe efa sahala mizinga izy io ka efa any amin'ilay farany ambanin'ny zinga ny ainy. De tsotsofinao eo izy. Tsy any amin'ny orony fa tsotsofinao eo izy mba hamelomanao azy. Sahala n'izany isika rehefa tsisy fiarovana. Ary sahala n'izany manjo antsika rehefa lavitra ilay elatra mpiaro antsika. Riava malala, amin'ity anio ity tsika dia mahatsiaro manokana an'ireo renim-pianakaviana rehetra ary mitondra fampaherezana ho azy ireo amin'ny alalan'ny fotoana toy itony. Ny fotoana toy itony tokoa dia atazamana ireo karazana reny rehetra eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fiangonana, any anivon'ny tokantrano any maniry fatratra ny ahazo izany fampaherezana izany. Fa taiza moa ny poiran'ity fetiny reny ity Mety azo fatarina ny daty, mety azo fatarina ny toerana nipoirany, mety azo fatarina ihany koa aza ny lalàna mamaritra an'izany hoe voafeny lalàna sahala an'izao ny ankalazana ity fetiny reny ity. Fa ny azo antoka indrindra ny nipoirany zany fetiny reny zany de nipoitra vao ampo izany. Ny polotra vao ampo ho fakasitrahana ny reny izany fetiny reny zany de natao zava-misy ilay izy. Amin'ny fotoana toy itony tokoa no anindraindrana ny renim-pianakaviana rehetra. Itonona anazy ireny ho toy ny hoe ilay nahitana masoandro, ilay niankindrindry ny reny, ilay kitapo ny finosana, ilay nisotro ny rano tsy tiana. Ny ankizy aza moa de mahasahy manindraindra ny reny mihitsy manao hoe raha mitahy ianao sy heva de ianao no meva. Raha izao no misafidy de ianao ny sarobidy. Tsy hitako izay fiteny ilazako anao ry neny. Ohatr'izany ny ilazan'ny ankizy ny reny rehefa manindraindra izany reny izany izy ireo. Tsy miala lavitra amin'izay ny tenin'Andriamanitra. Ny bokin'ny Genesis tokoa de manoritra antsika fa i Eva no renim-pianakaviana voalohany indrindra. I Eva ny renim-pianakaviana voalohany indrindra ary efa jerevanao amin'ny soratra masina ny hevitry ny anarany de hoe aina. Tamin'ny alalan'ny Eva zany no nampitana ny aina ho amin'ny taranaka amin'ny fandimby rehetra. Ka ny reny tsirairay avy zany de omen'Andriamanitra n'izay tombontsoa izay hampita aina. Ary aradrariny tokoa raha miteny ny ankizy hoe raha mitahy ianao sy Eva de ianao no meva satria ny zaza anankiray dia avy amin'ny aina avy amin'ny reniny no nahatonga azy nahita masoandro. Hany ka afaka miteny izy manao hoe ianao tokoa no meva satria sombiny ny aina zany reny izany izy. Ampahany amin'ny aina avy amin'izany reny izany izy. Sarobidy zany io aina io sahala amin'ny masarobidy asianao izany.
lehibe tokoa no amantarantsika an'izany ary tombontsoa omen'Andriamanitra ho antsika izany na ny lahy na ny vavy zany de nomen'Andriamanitra an'izay tombontsoa izay izy rehefa tonga amin'izay fotoana ahafahany manome aina vaovao ny sombiny aina izay zany. Io ilay atao amin'ny teny frantsay hoe procréation. Any hoe Andriamanitra zany no mpamorona na hoe créateur de nafindrany amintsika izay fahafahana mamorona izay ary amin'ny alalan'ny reny no ahafahan'Andriamanitra mampita izany ho amin'ny taranaka maro. Ka rariny raha miteny ny ankizy hoe raha mitady koa ianao sy heva de ianao no meva. Andriamanitra de miteny ao amin'ny bokin'ny Salamo manao hoe indro lova avy amin'ny Jehova ny taranaka maro, tambony teraka ny kibo. Ka fantso-pitahiana lehibe zany ny renim-pianakaviana anankiray mba ahafahan'Andriamanitra mampita izany lova izany satria izy no kitapo ifonosana. Ao zany ilay fantsony. De mivoaka avao zany ilay lova, ilay tamby izay sarobidy eo anivon'ny fiarahamonina ny fisian'izany zavatra izany, ny fisian'izany olona vaovao izay omen'Andriamanitra izany. Zay ilay famoronana vaovao amin'ny alalan'ny olombelona. Ary tsy mahagaga ny mpanao salamo rehefa miresaka momba izay famoronana vaovao izay fa mideran'Andriamanitra izy ao amin'ny salamo 8:30 ny 4:12 manao hoe ideranao fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao ahy, mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Misy zava-mahagaga tanteran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny reny anankiray dia mahavita voary anankiray mahatalanjona sy mahatahotra, mahagaga. Mety rehefa amin'ny andavanandrontsika isika mahita zavatra anankiray mahagaga, mety hoe robot ve de eo de gaga eo tsika, robot, mahavita zavatra mahatsikaiky ilay robot de gaga isika. Fa ny tena tokony ahagaga lavitra atsika de io tombontsoa omen'Andriamanitra an'ireny io hoe amin'ny lalany de tonga fantsony, fantso-pitahiana izy ahafahan'ny lova anankiray, ahafahan'ny tamby anankiray, ahafahan'ny arena kely anankiray mivelona amin'ny alalan'izany reny izany de tonga olombelona, tonga zazakely ny taranaka zany izay mifandimby rehetra. Ka lehibe io fahamarinana ambaran'ny tenin'Andriamanitra io, meva tokoa ineny raha izany zavatra tanterahana izany. Nasoratra masina hoe sy miala amin'izany satria ao amin'ny bokin'ny Oabolana nasoratra masina de tsy miala amin'izany ataon'ny ankizy manindrahindra ny mahareny izany. Ny Oabolana toko 1:30 amin'ny 9:20 de izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra. Rariny raha manindrahindra ny reny ny zaza anankiray, ny ankizy anankiray hoe raha mitahy ianao sy heva de ianao no meva, raha izao no misafidy de ianao sarobidy. Rariny satria izany no tombontsoa ny raisiny avy amin'ny reny, avy amin'ny eny zany de nahazo aina izy, nomena aina vaovao izy ary tonga sombiny aina, tonga arenan'izany reny zany izy tonga lova, tonga tamby ho an'izany reny izany izy. Tsy mijanona eo ny fanindrahindrana ny renim-pianakaviana fa ny vadiny koa de afaka mitsangana, ny lahy koa de mitsangana ka midera azy hoe maro no zazavavy nanao soa fa ianao manoatra no izy rehetra. Tena tombontsoa mihitsy zany ny fananana ny renim-pianakaviana. Ao amin'ny Oabolana ihany toko 7:20 ny 5:20 de mivaky toy izao ny teny soratra masina. Aoka ho faly ny rainao sy ny reninao, eny aoka ho ravoravo ny reninao izay niteraka anao. Soratra masina zany de manaingy atsika mba hanindrahindra izany soa lehibe ho entin'ny reny izany ary indrindraindrindra mampirisika atsika mba hamalifaly izany renitsika izany, mba aparavoravo izany renitsika izany. Aoka ho faly ny reninao, aoka ho ravoravo ny reninao izay niteraka anao. Tena tombontsoa omen'Andriamanitra antsika mihitsy zany ny fananantsika an'irenireny ireny ka aoka mba ho faly sy ravoravo izy, aoka mba ho faly izy manana antsika izay taranany mandimby azy izany. Manana anjara toerana lehibe ny reny eo anivon'ny fiarahamonina. Amin'ny alalan'ny reny dia afaka manabe izy, afaka mikolokolo izy, afaka mitaiza izy,
afaka mametraka olona anankiray olombanina eo anivon'ny fiarahamonina izany reny izany. Miainga eo anivon'ny tokantrano no anatanterahany reny izany asa mankadiry izany. Zaza mena vava no eo an-trotrony ary tezainy kolokoloiny izany, tiaviny izany. Omeny ny fitahiana rehetra azony atolotra satria sombony aina izany, anokanany fotoana rehetra. Ary ao an-tokantrano no anabiazana izany zazamena vava izany hitombo ary lehibe hatrany mba ho tonga olombanina eo anivon'ny fiarahamonina, ho tonga olombanina eo anivon'ny firenena. Tena andraikitra makadiry no ankinina eo antsoroky ny renim-pianakaviana tsirairay avy manoloana izany adidy manandraikitra lehibe izany. Ny firenena zany no mahita soa, ny fiarahamonina mahita soa, de misy reny zany ao ambadik'izay. Noho izany, raha sorona eo am'ireny izany andraikitra makadiry, fanabiazana, fikolokoloana sy fitaizana izany, dia ahita firenena mitotongana isika, ahita firenena mialevina, lasa toetsaina lomorina no manjaka ao anivon'ny firenena raha esorona ao am'ireny izany fanabiazana sy fitaizana andraikitra makadiry nakinina amin'izany. Koa andeha ankairezana izany renim-pianakaviana antsika tsirairay avy izany, nde ho tohanana izy, nde ho deraina izy tsy amin'ny fotoana iray ihany fa amin'ny fotoana rehetra, tsy ny andro iray ihany fa ny 580 andro ao anatin'ny taona, de ndeha anomezantsika fanohanana lehibe ho an'ireo renim-pianakaviana ireo mba ho totosany izany adidy manandraikitra lehibe nankinina amin'izany, mba hanana firenena vanina, hanana fiarahamonina manana olombanina isika, satria manohana izany adidy manandraikitra nankinina tamin'ireny izany. Na de ny teny hoe firenena azany de nitsoahana avy tamin'ny teny hoe reny ny fototeniny, ka mitana andraikitra lehibe eo anivon'ny firenena zany ny reny. Aoka ho tsapantsika mihitsy zany, fa raha atao tsinitsinina zany ny reny de ho tonga tsinitsinina ny firenena sy ny fiarahamonina misy atsika. De ankahirezintsika mandrakariva ireny renim-pianakaviana ireny ka hitombo ho am'izay fitaizana tsara lavitra izay ny tsirairay avy amintsika. Napoléon de miteny manao hoe araka amin'ny voalazany de ny hoavin'ny zanaka de asa nankinina amin'ireny. Asa ankinina amin'ireny zany ny hoavin'ny zanaka. Ho an'ny Napoléon zany de takany mihitsy zany zay fahamarinana lehibe izay. Ho an'ny Henri indray, Henri Walt indray de miteny hoe ny foniny reny no sekoly ho an'ny zanaka. Ny foniny reny no sekoly ho an'ny zanaka. Any hoe misy sekoly zany ho an'ny zanaka amin'ny alalan'ny foniny reny. Misy hery miasa mangina ampitaina avy any am'ireny zany mba ampatonga ny zanaka ahazo fahalalana. Ny foniny reny no sekoly ho an'ny zanaka. Asa mankadiry nankinina amin'ireny ny fanabiazana ny zanaka, hoy Napoléon. Marina mihitsy ny tenin'ireo mpanoratra anankiroa ireo rehefa alalinina izany teny sarobidy lazain'izy ireo izany. Ary tsy miala lavitra an'izay ny soratra masina, fa misy hery miasa mangina tokoa avy any am'ray aman-dreny mipita any amin'ny zanaka, indrindrandrindra avy any am'ireny. Ny soratra masina ao amin'ny ohabolana 2:20 de miteny manao hoe zaro am'izay lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antitra aza izy de tsy hiala amin'izany. Misy hery miasa mangina ampitaina avy amin'ireny zany izay mpanabe hoy isika teo, mpanolokolo pitaiza, ampitaina makany amin'ny taranaka, ary na rehefa lehibe aza izy de tsy hiala amin'izany hoy ny tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra zany tenin'Andriamanitra zany. Any amin'ny ohabolana 2:19 de miteny izy manao hoe aza mafoy ny lalan-dreninao. Any hoe misy lalana soritany neny zany ho any amin'ny taranaka, de tokony tsy ho afoy izy ireny mba hampatonga antsika olombanina. Soratra masina de mampirisika antsika eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany manao hoe manajany rainao sy ny reninao. Didy folon'Andriamanitra zany. Mamaky bokin'ny Exodosy sika ao amin'ny 2:12 de izany mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe manaja ny rainao sy ny reninao. Ary ampiarahany amina teny fikasana izy io manao hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeon'i Jehovah Andriamanitra ho anao. Manajany reninao. Zany ny ataon'ilay tenin'Andriamanitra.
tena misy teny fikasana izany satria ho maro andro ianao izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Rehefa manamafy an'izy io ny testamenta vaovao dia asongadiny fa didy voalohany misy teny fikasana izany teny didin'Andriamanitra izany izay mitaky ny fanajana ny ray sy ny reny izany. Misy teny fikasana ampombany soritany eo mihitsiny zany izay tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Efesiana 4:2 sy 7 manao hoe manajana irainao sy ny reninao fa izany no didy voalohany misy teny fikasana. Dia ina ilay teny fikasana? Mba hahita soa ianao. Tany amin'ny Exodus izy de hoe mba ho maro andro ianao. Fa eto zany de misy teny fikasana voalohany mipetraka hoe mba hahita soa ianao. De ny teny fikasana faharoa manao hoe mba ho maro andro ianao ambonin'ny tany. Mba ho maro andro ambonin'ny tany ianao. Lehibe zany. Nahoana moa no hoe ahita soa ianao? Rehefa maverinao amin'ny boky ny ohabolana isika de ny fanajantsika ireo ray aman-drenitsika ireo, ny fanajantsika an'ireo renitsika ireo de tena ahitantsika soa tokoa. Satria boky ny ohabolana 1:3 izay efa nivakitsika teo de manoritsoritra toy izao. 12 soa no ataondra vehivavy aminy. Mahita soa zany isika rehefa manaja an'ireo ray aman-drenitsika ireo. Rehefa manaja ny neny zany tsika de soa no ataony neny amintsika. Soa no ataony neny amin'ny vadiny. Tsy mijanona eo ny tenin'Andriamanitra. Fa mbola miteny izy manao hoe maro ny zazavavy nanao soa fa ianao manoatra noho izy rehetra. Raha eto zany ny haavony ny soa nataony vehivavy rehetra de ny reny anankiray izay mahalala ny tombam-bidiny, mahalala ny zavatra ataony de mihoatra noho izay. Ary izay soa izay no ampitaina ho an'ilay taranaka amin'ny alalan'izay fankatoavana ny dada sy neny izay, fankatoavana ny neny izay de mahazo soa lehibe isika. Zany ny teny fikasana ampomban'Andriamanitra antsika rehefa mitandrina izany didin'Andriamanitra izany tsika manao hoe ajao ny rainao, ajao ny reninao fa ahita soa ianao, hahazo soa ianao. Tsy mijanona eo ny tenin'Andriamanitra fa ho maro andro ianao izy. Na ny Exodus na ny boky ny Efesiana de manamafy izay ho maro andro ianao. Ary zava-dehibe zany hoe maro andro izany. Lava andro iainana anie izany. Anie voatahiry ao aminao zany lay iaina nampitainy neny taminao ary mbola ao aminao zany ankehitriny tsy tapitr'andro ianao fa lava andro iainana ianao. Tombontsoa lehibe omen'Andriamanitra anao izany. Ny secret zany. Ny tsy ambaratelo izany mba hampatonga anao hoe ho voky andro, ho lava andro iainana de mifanajanao ny ray aman-dreninao. Fanajanao ny reninao izay nampita taminao ilay aina. Rehefa manaja azy ianao de voatahiry izany aina nomena tamin'ny alalan'ny neny izany. Neny de fantsona ihany fa ianao no migoka ny asambarana amin'izany aina izany. Jesosy de manome teny fikasana ho antsika hoe izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be da be. Tian'Andriamanitra, tiany Jesosy mihitsy zany hanana fiainana be da be ianao. Fiainana maro andro. Tsy mijanona eto amin'ity tany fandalovana ity fa hatrany amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao. Lava andro iainana tsy manam-pahataperana. Tandremo ny didy de ho velona ianao. Tandremo ny didy de tsy ho faty zany ianao fa ho velona ianao. Any misy aina voatahiry zany aminao hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Zava-dehibe ny alalantsika n'izany. Tsy ambaratelo raikety ny didin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanehoam-pitiavana an'ireo ray aman-drenitsika ireo izany. Koa adidy masina sy lehibe mipetraka eo an-tsoroky ny ray ihany koa zany. Ny hampianatra an'ireo zanany ireo mba ho tia aneny. Hanaja neny satria amin'ny alalan'izany ny ray de mampianatra an'ireo zanany ireo hatahotra an'Andriamanitra, hitandrina ny didin'Andriamanitra. Mampianatra an'ireo zanany ireo ho tia ny neny ary mitsindry sahady izany ray mpianakaviana mampianatra ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ho fitsinjovana an'ireo ray aman-dreny zany mitsindry sahady ny ho avin'ny taranany izy mba ho lava andro iainana ireto taranako ireto. Tena fahoriana ho an'ny ray mpianakaviana na ny rem-pianakaviana anankiray izany hoe mandevy ny zanaka izany de andevina n'ity zanako ity fa maty izy.
ny lôjika mantsy de tokony hoe ny ray aman-dreny zany no maty a de avy eo ny zanaka mandevina azy de ohatrany hoe mba malefadefaka izay angambany fa raha ny ray aman-dreny a no mandevina ny zanaka de mahatsiaro fangiry firiana izy ka ho fitsinjovan'ny ray aman-dreny anankiray ho fitsinjovan'ny ray aman-dreny izay loza mety iseho izay zany de afaka mampianatra ny ray anankiray a ny reny anankiray a io fahatahorana an'Andriamanitra io fanajana ny reny sy ny ray io. Andriamanitra de manome izany teny fikasana izany a ho an'ny tsirairay avy amintsika mety mandalo toejavatra sarotra ny reny anankiray mety tojo fahasahiran-tsaina izy ny amin'ny fanabeazana ny zanany satria mania siny zanany to zanakadala ny zanany mety ny vady mihitsy koa aza ny tafasaraka aminy zavatra sarotra izany mety kopa-kelatra angamba ny zanany satria araka ny tenin'ny bokin'ny Genesis de hoe ny zanakalahy rehefa nambady de mandao ny ray aman-dreniny de mikambana ny vadiny mety ny zanakavavy aza ny mandao ny ao an-trano de any amin'ny tokantrano ihany izy mety mandalo an'izany ny fianakaviana mety mandalo an'izany ny reny anankiray ary mety hoe miteraka ratra-po kely eo aminy zany fa Andriamanitra de mamety ny fikasana fa tsy amelantsika ho irery io andriamanitsika io salan'ilay reny koa izay nijerevantsika tamin'ny voalohany de tiany io Andriamanitra io mihitsiny a ny handray atsika hikarakara atsika mba ho eo ambany fiahiny ilay akoho kely mania sy mba ho eo ambany elany nipetrahany zany akoho kely mania sy zany ka tsy ho faty ho tsotsofina izy sanatriavina fa mba ho eo ambany fiahiny zany reny koa izany de tsy iza io fa maneho an'Andriamanitra tian'Andriamanitra mba ho eo ambany elany ianao tian'Andriamanitra mba ho hanana fierovana ianao tian'Andriamanitra mba tsy ho azony loza ianao fa ho eo ambany fierovana ho ambany elany ary tian'Andriamanitra ianao raha mba mahazo toko hoe zava-dehibe izay manana an'Andriamanitra ho fierovana manana an'Andriamanitra ho toky manana an'Andriamanitra ho piahy izany tena zava-dehibe ten'Andriamanitra de manoritsorotra an'izany amezana teny fikasana ho atsika ao amin'ny salamo ny ipetrahan'izay ten'Andriamanitra izay ny salamo fa 150 de manome teny fikasana ho atsika Andriamanitra teny fikasana sarobidy satria miteny izy manao hoe ny volon'ny elany 14 salamo fa 150 ny volon'ny elany no anaronany anao ary ao ambanin'ny elany no ialofanao ho apinga kely sy ho apinga lehibe ny fahamarinany impiry hoy Andriamanitra ny te anangona anareo tanangona anareo salan'ny akoho anankiray manangona ny zanany ao ambany elany tombontsoa ny mitoetra ao ambany elatry ny tsitory ava-malala satria ny akoho kely anankiray de mahatsapa hafanana ao anatin'izany elany reniny izany tian'Andriamanitra hafana ianao ny akoho anankiray de mahazo aina afaka matory afaka mandry vony vato izy ao ambanin'ny elatry ny reniny ao tian'Andriamanitra ihany koa ianao na de matory aza de omeny ny tombontsoa rehetra satria mahalalany ianao ny akoho anankiray de mahatsiaro ny akoho kely anankiray de mahatsiaro voaharo amin'ny loza ao ambanin'ny elatry ny reniny ao satria ao ny elatry ny reniny ao ny lamosiny reniny ianao izany le azon-damosiko ampiaro anao ampiaro an'ilay akoho kely izany elatry ny akoho izany salan'izay ihany koa Andriamanitra ny elany ozy izy ny anaronany ianao na ino kidona amin'Andriamanitra zany na ino kihatra aminy ny ainy aza efa nafono anao mba hamonjenanao mety iza hitoetra eo ambany aloko ny tsito eo ambany elatry ny tsito misy fierovana lehibe ao ary ao ambany elatry ny akoho anankiray ny zanany dia mahatsiaro ho tsy voailikilika mahatsiaro ho mitovy daholo ao ambanin'izany elatry ny akoho anankiray zany tsisy voailikilika zany tsisy hoe iangarana ka tian'Andriamanitra ho izany ny toerana misy ianao mba ho iray isika rehetra ao ambany elatry ny tsito manana tombontsoa lehibe toy izany ianao riava malala misy tombontsoa lehibe ho zaraiko aminao koa ty eto am-pamaranana asa raha fantatrao hoe inona reny famezana sarobidy afaka omenao neny anankiray omenao aneninao amin'ity andro manokana ho aneny ity tsarovy fa ity misy famezana sarobidy anankiray zaraiko aminao
anisan'ny tian'ireny mpianakaviana anankiray a fanomezana sarobidy tsy voavidy vola ho azy a ny fiaviany ireo zanany avy any amin'ny tany lavitra tsirairay avy any a tonga eo anatrehany ireo daholo ny ankonany neny rehetra io lay sombiny ainy avy tany an-tany lavitra io lay sombiny ainy avy tariapita io lay sombiny ainy avy tany ambanivohatra volanina eo daholo salany hoe mahazo aina zany neny amin'ny fotoana iny hoe miverina aminy indray lay sombiny ainy vory eo ambany eo anatrehany zany ohatrany eo ambany elany de matsiaro mahazo tombony neny satria miverina indray ny ainy salany hoe misy banga tao anatiny de tafaverina ho aminy daholo izany anisan'ny fanomezan-tsarobidy afaka zaraina ho anneny izany Andriamanitra ihany koa de manana izany faniriana izany ny mba iverena an'ireo zanakadala rehetra ao ambala indray zay ilay teneniny hoe impiry aho ny tanangona anao Andriamanitra ne iantso antsika amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy any ka iverina isika hanovo aina avao ao amin'Andriamanitra ary hahazo ny fitahiam-panahy rehetra indrindra ny rem-pianakaviana tsirairay de mba hahazo izany teny fikasan'Andriamanitra izany ka Andriamanitra no ame hery ho an'ireny rehetra izay mety hoe miasa fatratra sy mavesatra entana Andriamanitra no hamerina ny hery laniny teo amin'ny fiainana rehetra nandaniny ny fotoanany rehetra ny karakarana an'ireo ankonany Andriamanitra ne hitany reny tsirairay avy ka ho tombotsoa lehibe ny fananana an'ireny rem-pianakaviana ireny amen. Forget
mivavaka isika. Misaotra Andriamanitra satria nomenao fotoana nafahana nampahery ny reny izahay tamin'ity anio ity. Misaotra Tompo satria fitahian-dehibe no nanomezanao anay aneny ho fampitana aina taty aminay tsirairay avy. Misaotra satria raha tsy teo ineny dia tsy olombelona izahay. Misaotra satria no ineny ihany koa mahatoy izao anay tsirairay avy. Andriamanitra, tahio ny reninay tsirairay avy, aoka mba hahazo ny fitahiam-panahy rehetra avy aminao izy. Hamindra fo aminy ianao, hamelanelony ianao ary hamerina ny heriny rehetra laniny tamin'ny fikarakarana an'ireo taranany. Meo fiainana mandrakizay ihany koa ny reny tsirairay avy Andriamanitra, satria ao amin'izany fiainana mandrakizay izany no ahita fitsarana tanteraka ny amin'izay nataony teto ambonin'ny tany izy. Aza mafoina mahasaraka anay mandritra ity tontolo andro ity, satria tononay sangatanay amin'ny anaran'i Jesosy sy mivavaka izany. Amen.